Ho fiarovana ny zon'ny mpamorona sy ny mpamokatra dia tsy azo ataony mandeha ity tantara novokariny Natiora Radio ity ao anaty tambazotra tserasera sy ao amin'ny YouTube. Natiora Radio manolotra ho anao ambohitra dala. Tantara nosoratany Mate 3 Rasoloavana Tojo, tontosainy tsiky fiononana. Sofaniry, Ponina, Loizy Ravelso, Sylvia Randrenatoandro, Christophe Rabearmanana, Zoma Amin'Irina no hanome aina ny tantara. Mandray feo sy mandrindra ra teknika Mamiasina. Ka na tianao na tsy tianao ry Lovasoa dia tsy maintsy manambady an'ery ianao. Dada, mba fantatrareo tsara ve zavatra ataonareo ray aman-dreny roa toty? Tena ratsy fomba nareo menakavoka. Efa fomban-drazana atr'izay io anaka. Ka tsy maintsy lovain'ny taranaka fara mandimby. Zany no atao hoe lova tsy mifindra. Ka ninona ataonareo dia za tsy hanaiko vadiny ny anadahako zany. Voaroapolo taona ve dia terenana ambady sahady. Ny fanadinana baka zao mila atrehana. Hay kosa. Nanjary-paniratsira mihitsy ianao ry Lovasoa nandrindra zay roa taona nahafatesan-drenonao zay. Ka diso tsy rariny loatra ny ataonareo ry dada. Efa andro ny fahalalahana ane zao e. Nahoana ny ankizy ny tsy mba havela halalaka amin'izay safidiny. Fantatry ny ray aman-dreny mba ny zanaka ry Lovasoa. Aza manohitra ny teniko ianao. Siry dada, aleoko maty manaraka ny neny toy izay anambady ny anatahako. Tsarovy ry dada, fa inona faty amin'ny maminy ane ka noho izy ny toe-jaza sampona tao akibony e. Satria misy raha iray sonareo mivady. No nareo ny vady mpihavana. Ahatra tena mandinika tsara nareo menakavy dia hitanareo tsara fa misy sampona tsirairay amin'ny taranakareo. Ohatra amin'izany zao felana zandriko vavy. Mba tsara tare ihany izy fa ketrakilo. Za mba ny angarany vitana ka tsy nisy kanina ny vatako. Fa any amin'ny fiainam-pitiavako any mety ho isy fahasaponana. Fa sampinaona koa ny fiainam-pitiavan'ny Lovasoa. Sarotra azavainy zandry dada. Fa tsotra be ny any teniko Tsy eken'ny saiko ny anambady an'hery zanatra lahinao. Eny e, resy lahatra ny amin'izay teny lazainao rehetra teo Tiava-tena mba tsy paritany arenany amenakavy no nampifadiana samy mpiavana hatr'izay. Kantsy tokoa raha dinihana dia be ireo zaza sampony eto tanàna. Ka zany indrindra ngery dady e. Tena ataon'ny olona ny ivelany resaka ty tanànantsika ty. Misy manao hoe ambohitra dala, nefa ambohitrada ny tena Natiora Radio. Tsy aloha hoe mba resena lahatra ireo ray aman-dreny olobe eto amin'ny tanàna hiala amin'ny fomba ratsy io e. Satria nefa manao ny ataony dia ambohitrada manontolo no afa-paraka. Mety hanahirana ihany zany anaka. Nareo zanako no azo fefena tsy famototra. Fa ny andro zalahy izay novan'ny azy ihany tsy maninona. Ty tena zany dady e. Tsy mitsinjo ny hafa. Izay fiveranao azy anaka tsy maninona. Arindana aloha matsakarana e. Fenao izy sy ny be o. Felana zandrinao tsy azo tenana amin'izay raha rato hatrano. Za raha izay anao tsy nandeha nianatra tamin'ny herinandro te. Dady ty koa mampime Tena tsy misy miditra amin'ny lohan'ny dada mihitsy ny fianarako. Efa miandry ny fotoana anaovana fanadinana ane aho ahy e. Zay tsy nandehanako nianatra any Antananarivo intsony. Ay tokoa moa. Fa mandana matsaka aloha e. Dia efa atoandro ny andro dia avy amin'ny manoko kanina. Fa kaifa misy vokan-dratsy be toy izany ilay mivady samy mpiavana e. So fa inoko izay fa misy isain-tsainana.
Ary aloha miala teto fa zao trasheto ny mpianondresaka ambadiky ny farafarana. Ilay fomba ratsy nambohitrata izany izao dia izahay taranaka ny manan-kilema. Satria ny vadim-piavany tata sy mama. Nanjary kely ilany tongotra afika mila bekia vao afa-mamindra. Fa raha sandray aloha tsy anaiky hifamototra ny anadahako na havako izany. Bandy avy any ivelan'ny tanàna angano akavady aka anaiky. Zaho koa tia mba mirediredy. Iza moa ny lehilahy ity asa eketrakily ity. Matsaka rano indray ve ny malalako e? Mazotozoto matsaka mihitsy izy tato ato izay. Mba efa aza mikitikitika riery azy. Sao dia tsoko vonjeo eo. Finna koa ary tia miseho sarotiny be ty e. Tsika eny eo no lasa mpivady ato e. Ozy dadanay sy mamanay. Fa satria nahoana? Ny fitiavana angazo tereko masaka toy ny voalobo-jaza. Tsy haiko indray aloha ny amin'izay Ny any fantatro dia hoe akambana tsohely tsika. Tsy maintsy lasa vadiko ianona miseho milay amiko. Ie, mbola afaka manofy ianao riery a. Dia tsy mba mamenatra anao ve le hoe anambady anabavy e? Kanetsika efa lova avy amin'ny razambe tany aloko. Sady mba tsy hifindran'ny arenantsika mianakavy any amin'ny taranak'olon-kafa dia mifamotipotika toy izao aloha tsika mianakavy e. Dia mba mety amin'ny sainao ve izany riery? Sy lelazain'ny olona hoe ambohitra dala tsy fankatarantaka. Tsy misy isakosainy amin'izany ry Lovasoa. Tsika anie izany mihitsy e. Ary izay minimanambady olon-kafa amintsika mianakavy dia ho tsy vanimbanina ny taranany. Izany ny ozina ho an'izay mandika amin'ny fomban-drazana. Amiko indray aloha dia mifanohitra amin'izay ny fonoko e. Ireo izay mifamototra dia hiteraka sampona no ilay sokajin-draha mitovy. Ary ho ahilikiliky ny fiarahamonina ny taranany satria taranaka mifamototra. Ary ohatra misy fahamarinany ihany ny teninao ry Lovasoa. Betsaka tokoa ny olona semba ny eto Ambohidrada. Ny zokilamatoa izao malemy tsy afa-mamindra fa mikisakisaka amin'ny lohaliny fotsiny. Saingy mba velona nandritra n'izay taona maro izay ihany ny eda. Ka izany indrindra riery a. Ndao andresy lahatra ny fianakaviana isika mba hiala amin'ity fomba ratsy ity rangaha. Eny e, azo atao izany. Dia ahoana izany? Tsy misy fika izany ny amintsika. Ka efa hoe izany lazaiko anao izany ho amin'ny vokany ary na tsy hiteraka sampona aza riery a. Ny biby eny tsy mifidy izay ho vadiny e. Na anabaviny na reniny dia rahany daholo satria izay ny fiainan'ny biby. Fa sika kosa nefa olombelona mahalala ny ratsy sy ny tsara. Indrindra koa fa manana zo maha-olona afaka misafidy malalaka. Sa aleonao foana ihany mampitovy ny fiainanao amin'ny biby. Tena misaotra anao ry Lovasoa. Miavaka tokoa ny toe-tsain'ny olona nandeha fianarana. Mahay mandiny zavatra ka tsy manaonao foana. Fa nga moa sika riery tsy samy mianatra. Ka izay zara raha nianatra fa nareo ny tena lasa lavitra. Izay fa andeha hody aho dia ho teneniko dada sy mama tsy hanery antsika hivady raha izany. Tsara be izany riery a. Izaho koa mba hanatitra rano aloha fa mbola maika hiverina. Manahoana ny fahasalamana ry matoray vao?
salama tsara fa misaotra e. Fa ho aiza maraina izy izany ringarandria. Ho any aminareo mivaty mihitsy io zao. Manda mafy angeny zanako vavy. Tsy hanambadiny ena tany hon izy. Tena tsy hitako intsony izay hanerena azy. Ka nanenay koa aza hery nanjary niova hevitra indray e. Tsy hanambady havany izany hony izy. Toy ny hoe ny fanao tenerana izy da e. Ka zany indrindra reniny aho. So fa tafaona tetsika. Ka araka ny hevitrora matoray vo ajanona ve zany ny fikasantsika. Ny ankizy raha teo mba tsy mety hikambanako. Ko inona moa zany no azontsika atao rehefa samy manday izy ireo fa dia tsy maintsy izay zany ko. Fa sady tena nahatonga sanahy ilay tenin'ny hery taminay mivady vao tsy ela koa izay. Fa ahoana ozy hery zanakareo. Ka lazainy fa vokatra ny sokajin-drana isy rabeza mety hoe mitovy ny nampisy sampona ny zanakay. Jereo koa kiala felana zanakao varavavy. Ka marina be zany raha matoray vao. Tena le razam-betsika mihitsy ny diso hevitra. Satria nety ny fitiavan-tena sy fitiavan-karena loatra angambo zareo. Eny e, marina be ny teninao ringarandria. Aza misahirana makany amin'ny rabeza intsony zany ianao e. Olazaiko azy fa tsy raikitra ny amin'izy dazanantsika. Engany e ka tsisy ditsaditra amintsika lehibe fa mba dian'izy da tsy raikitra koa. Nahazo matoky ianao ringarandria fa tsy ho ravan'ny taona mifanesy akory ny vehivana antsika mianakavy a. Zay fa veloma e. Mandram-piona rera matoray voa. Mahazo ahy vao maraina dia eto ambaravarakely lasalasa saina. Hita mihitsy hoe tsy mahazaka ilozan'olo tiana. Mbola tsy amperinandro akory izay ny nandehana ny lova soa dia efa malahelo be azy ahy. Tena hitako banga ny fiainako vao lasikala. Nandritra n'izay eto am-pianarana telo mifanesy izay dia nyray trano tato foana izay roa vavy. Mifakahazo opozy, mifakalahelo mafy rehefa misara toerana ohatr'izao. Ny fiara katikatira ny tiavina indray tia mijanona manoloana ny tranonay ity a. Mino afa hitady ny lova soa izao izy tonga vao maraina io. Aleo aloha hidina any ambany-driana dia ampandrosoana izy e. Sady tony izao manam-bola azo tatahana tsara satria zanaky ny leva. Natura Radio. Dia izay ny zava-misy marina ry tiavina. Efa lasa nody any Ambohitrady lova soa. Mino fa amin'ny fotoana ny fanadinana baka indray iny vao tonga aty. Lety e. Fanao na ry izy ny tsy mba nitemelo tampoka eo ody. Tiavina ny te handanora sy fotoana amin'ny lova soako. Efa asehoany miharihary fa tsy tianao izy. Nefa nareo misisika ihany. Sa ve efa azo nody e? Tsy haiko tsony rery anjara. Tiako be ny tovavy namanao iny. Zany a? Ary mila lasa dala mihitsy. Fomba ahoana mety ahitako azy haingana? Zaho ary n'izy ry tiavina. Meo vola fa hoentiko any aminy ianao. Na anio dia anio ihany aza. Ny misy any Ambohitrady izany ange lazaiko anao fa adiny 4 miala ny vilona raha mandeha fiara tsika e. Surare. Fa ohatrin'ny aloha ny vola inaindry amiko. So be loatra. Vola kely ka. Natura Radio. Menla roa alina isan'andro fotsiny a.
ka na herinandro azy tiavana hijanona any tsy misy bedy. Oke? Tena resaka matotra ve sa fitaovam-bolana any anjara e? Tsy misy dikany amiko anie raha izay vola kely izany e. Fa zao no ankana. Ohatrina menanao dia ataovy lasa vadiko izy. Ny amin'izay indray kosa ary tsy vitako a. Ny any mitondra anao any ihany ny anjarako. Fa arakaraka ny fahaizanao mandangolango azy ihany ioko. Sirage. Omeko ray hetsy izany ianao dia 5 andro eo isika no any. Okay, mety izany. Tonga dia aloha avy izao ary aloha ilay ray hetsy fa ilaiko a. So be fikafika eo. Ohatray. Andao alaina anaty fiara ny volanao e. Ary tandremo so mivadika fa raha-pitso vao maraina tonga eto makanao a. Tsy misy atahoranao ny amin'izany. Andao aloha haka an'ilay vola. Avy eo indray toizana ny resaka. Izay ilay mahalalako. Asa raha mba mahatsiarotsiaro hafa ny antsy saiko dia ny aminy foana. Lovasoa! Fa inona ka mahavarinanao eto ambody azo eto? Toa efa ela ihany ianao nitazoko teto ka farany ihany anatona. Tena tsara be na natona ny dada tety. Mba misy horesahana. Fa mba hono ary Lovasoa. Iza zao ny olona tianao akoatranay fianakavianao? Dada koa mampime. Nahoana zao raha tonga dia efa tanina ny resaka e. Efa manao sipa ve ianao anaka hoe. Na koa hoe iza ny olona miaraka aminao anaka. Ka resaka mamofady ange zany. Tsy azo vatam-patanina. Ny tena mamofady zao a dia zaho saika ampifamitory ny dada tamin'ny hery anadahako. Ahoaka ho azy zany e. Fa veriko ilay fanontaniana. Efa manana olo-tiana ve ianao ry Lovasoa? Ie, tena manana olo-tiana tokoa ary dada. Saingy vehivavy le izy fa tsy lehilahy araka ny fiheveranao azy. Tsy azoko. Vehivavy ahoana koa ilay olo-tianao ry Lovasoa? Ka izay le fahasampona anatiko ry dada. Tsy mba tia tovolahy izany ny foko. Fa vehivavy toa ihany no manaitra ny fitiavako. Tena sampona marina ianao raha izany anaka. Eo ilay efa nandrarako anao tsy hanao baolina kitra vonikely. Nanjary lasa toe-da be loatra ianao. Eny tena tsy baolina kitra ihany ry dada ny tiako fa rehefa karazana fanatanjahantena ataon'ny lehilahy dia tiako avokoa. Ary ny ankamaroan'ny fitafiako hatr'izay dia fitafian-dehilahy avokoa. Dia mety aminao ve izany ry Lovasoa? Ka fitiavana voajanahary atao anatiko ilay izy ry dada. Tsy fananiako akory izany. Dra irererazako maty any am-pasano. Loziny dia ataonao ry Lovasoa. Fa iza ny tovovavy izany anaka? Tena tiako ho fantatra mihitsy. Ianjara zanak'ilay tompontrano hipetrahako any Antananarivo ry dada. Izany ve? Eny e. Sova fantatry meloa ny aretina maso anao anaka. Fa tena mila fitsaboana aikany ianao. Vao maika loza noho ilay mifamototra mantsy izany lazainao izany. Natura Radio. Faka hoe mahafinaritra be toy izao ilay tanàna ipetrahan'ny Lovasoa e. Tanàna miorina eo Morompare. Tonga dia mahatamana avy hatrany. Ie, raha ny akantony aloha dia izay. Fa raha ny fomba taniny kosa mety tsy hatamananao. Fa manao ny fomba an'ireo ato ry anjara. Sa ve hoe mpanaratsy mpanjona azan-drano foana ihany ny fiainan'izy mianakavy? Tsy ihany ilay izy ry tiavina. Fa izao ray tanàna izao mpihavana daholo.
noho izy ireo ny tanan'ilay fomba ndrazana taloha. Tena vao mainka maizina amiko ny tianao ambara renjara. Fomba inona izany? Ka le mivady-piavany. Fomba tany eto ny mampivady ny mpianadahy. Mpianadahy raiky ve? Ka mpikozain kozinina ohatra, na koa hoe mpianaka amin'ny fanalavi-davitra kely fotsiny. Kay ve? Betsaka angery renjara ny mpanao lova tsy mifindra toy izany. Satria tsy tian'izy vinanto avy any ivelany anaovany arenan'izy ireo. Ka ny tena olana angery tiavina dia be ireo miteraka zaza sampony eto amin'ity tanàna ity. Angamba no le sokajin-drahan'izy ireo mitovy. Izay indray aloha ny tena olana raha izany. Fa izy aloha ny tranondry Lovasoa tao variana eto Moroparia eto tsika. Aza maika fa ho any foana tsika e. Fa zao ry tiavina. Rehefa manoloana an'ireo fianakavian'ndry Lovasoa dia lazaina fa mpianadahy tsika. Fa inona ny antony anengana toy izany ry Anjara? Sa amin'izay afaka mifamototra? Aza mirediredy eo ka. Mba hahatonga anao voaray tsara re, izay ny antony. Izany voakarakara tsara rehefa tonga aty e. Ary andao velomy amin'izay ny fiara fandehantsika ary. Tonga ny fiara mantsy eo an-tokotanin'ndry Lovasoa. Ay kosa. Efa ho amin'ny folo izao. Dia andro sakafo amin'izay aso tonga avy any an-tsaha ihany dada sy felana ka. Ohatray, fa tsy fiaran'ny tiavina ve io tonga mijanona eo an-tokotany io? Ie, izy mihitsy io. Fa anao inona ity koa ary tiavina? Ndry Anjara kay miaraka aminy reny niara-nivoaka ny fiara reny zareo. Aleo tsena inaingana aloha dia ampandrosoana tao an-trano. Dia izay kiny ny antony nakanesanay aty nalay LP Andrea dia nitaritiko tiavina mba hiaraka amiko. Izy raha teo manana fiara. Za mihitsy ry Lovasoa. Za koa mba te hitanao. Ary vanao tsy nanao veloma tany amiko ianao taloha ny andeha. Za koa very tiavina dia andany fotoana anao velomanao any an-tranonareo. Ary moa mpifaninana kory zasenao hoy ny tompo. Dia ahoana kiry Anjara? Inona maresaka any amin'ny vilany? Tsisy ambara firy aky ihany. Tena taitra be mihitsy any vao nahitanareo tonga teo e. Tsy nahaposiko ilay izy. Izany Tena tsy misy antony amin'ny Lovasoa mihitsy ny fisiko. Anjara ny mamay azy. Tena mampana-ratsy avy efa ndraisan'ny reto mpinamany reto. Ary tiavina ho ato lasa saina be. Hiala sasatra 5 andro tiany antsika e. Tandremo so mivadika amin'izay mifanarahana. Fa inona indray sao izany fifanarahana izany? Ary kay moa aritraritra ty Ambohitrady nareo reto. No ilay fitity hitanao ry Lovasoa dia mividiko 4 alina isanandro ny fijanonako eto aminareo. Fa ny angatahako aminao fotsiny dia izao ihany. Azy avina vonana fa mba raiso tsara. Sambasampa mantsy izao fandalovako aty izao. Marina tokoa aky izany ry Lovasoa. Izy moa haindry tsara fa love be amindry. Ene, aza manaty avina fa tsy avinavina aminao izany Fa raha mba mety aminao aloha dia mandehana miandry kely eo avelany ao. Vetivety, azafady indrindra. Mandehana hono ry tiavina miandry eo ivelany ao Mbola misy resaka ho ataonay vetivety. Eny ary.
Natura Radio. Fa mba fiaran'iza koa ary io mijany tokotany hitangoronany ankizy io. Marina tsy misy manam-pahefana tafidiny eto am-poitrada. Nefa inona ny aleny eo aminay? Fangatsy hitany misy mipiraopoky tany ohatra. Mba mahagaga indray zany. Aleo atony ny aingana aloha. Evita eo izay vahiny miandry eo. Way, manao na tompoko. Fa ahoana ary tovolahy, iza moa anao azafady? Ary inona ny tsikilovin-drangahy eto am-baravarankelina eto? Ka ahoana e? Reny ve rapportry ngia? Ie, tena pokotra tokoa tompoko fa aleo aloha eny aingana. Tre, doraka ohatra ilay bandy kely marina ka nilaza mody poritra. Lovasoa! Fa kefy dada tonga e? Ie, tonga fa ivelana voany arinany. Ay, Dia mba amboary ny fitafianao efa mila hitanjaka e. Arinona koa aloha dia mataitatra anao avy any e. Tsisy ninina akory ka fa ingo fotsiny dada ny antso mafia dia mivoaka avy hatrany a. Dia hono a, fiaran'izy dia mibana tokotany ty azafady. Ay ve, fiaran'ilay anadahany anjara zanaky ny tompotrano fahintsika any Antananarivo ry dada. Tonga ao manko ry zareo. Ay mo! Dia aiza anjara namanao izany fa tiako ho hita. Ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ao izy ka. Tary aho eto any aingana e. Fa dada aloha aza masika be aminy a. Fa mba tonga hanao vakansa kely fotsiny angery zareo e. Tsy tia halala an'izany aho. Asa raha azonareo roa vavitsara izay teniko izay. Tokony tsy fanadalinareo. Ary tsarova fa tsy ekeny lalana velo eto Madagasikara mihitsy ny fanambadian'ny vavy samy vavy na koa fanambadian'ny lahy samy lahy. Ka tsy fidiny ho angery dada ny olona tsapitia aminy e. Tiako izy ary tena tiako amin'ny foko manontolo. Tsy mety zandry Lovasoa. Vehivavy ianao ka tokony ho tovolahy no hanehoanao fitiavana toy ny ampivady. Tsiry dada, efa fantatra tsara mihitsy fa misy fahasamponana atao anatiko. Lehilahy fahatsapako ny tenako hatr'izay, ka rariny raha nitebo fity tamin'ny anjara ny foko. Za tia azy ary izy koa tia. Dia hono ary anjara. Ianao koa izany sampona atao azy. Ka ny andray ny fahatsapako ny tenako tena normalina be. Betsaka ny tovolahy manaitra sady mba irin'ny foko koa. Ka zao ny aho fanapaka-hevitry ny aminareo a. Tsy mahazo miray hevitra antsony nareo aloha. Indrindra moa fa hoe hijanonao vakansy ety izany nareo menada. Natura Radio. Tena miala tsiny fa tsy fantatra se le teo iny. Ka izay izany anadahany anjara. Saingy tsy misy tsinony amin'izany e. Zaza miala tsiny indrindra fa nitsikelikely teo am-baravarankelinareo. Tena tsy nahalala fomba. Tsy olana zandry tiavina. Fa hono aloha e. Inona fototrasany seny mahavidy fiara katikatira takany io se. Sa ve tsy mahalala fomba koa amin'izay fantaniko izay. Raha ny amin'izay indray azoko hazavaina aminao tsara ka.
zanaka mpanefa efa ao amin'ny vilona ary mpitantana fikambanana ray mpanao asa soa amin'ny olona manana fahasembanana sy marefo. Zany karaha zany ve tsy mbanao vanse asa sompony eto Ambohitrata? Ato aminay ato zao dia efa misy zanaka vavy manana fahasembanana. Zany mbola zandry ny Lovasoka io ve zany? Vao avy nandray 20 taona voaingana izy. Fa aiza mivantana no sembana ringa ranty azafady manontany. Ny tokony akaviny kely efatra any am-boaka ny tongony toy izany. Dia hoana tompoko, aiza moa zany ny renin'izy roa vavy ireo? Efa maty izy anaka. Maty teo ampiaterahana ny zanaka ikambana. Miala tsindrindra tompoko, tsy nampoiziko. Dia le zazakambana ve tsy nisy velona? Indrisy anaka, ka mba nafavy le zaza. Niraikitra teo amin'ny kibo ny vatan'izy ireo ka tsy nisy avitra ny anisy telo mianaka. Andray, mahereza ny garandria, izay ny lahatra sy anjara ho azy ireo angamba. Misaotra ary mba efa masaka izy roa vavy ary ve zay ny sakafo? Sa varindresaka ao an-dakozia fotsiny zareo? Aleo jereko vetivety. Aza mihetsika eo fa eto aloha miresadresaka tsara mantsy raha mifankalala tsara mihitsy tsika. Marina tokoa zany rega randy. Misy fanazavana tiako atao aminao tokoa mahakasika io fikambanana mpanao asa soa tantanako io. Eny tokoa, fa inona ny anaran'izany fikambananareo zany dia iza ny filoha? Fikambanana vonjena ho an'ny marefo ny anarany. Izany filoha-panorona azy. Vahiny avy aiza ary zany tonga ao amin'ny Lovasoa zany. Toa hoe miaraka mikatikati raha milay be. Tieny felana fa aleo atsoina alohany da. Felana! Andraso kely vetivety aloha Fa misy inona rery ino ty mamaika? Saika an-tany kely fotsiny Salama tsara velo felany Salama fa misaotra. Fa misy inona ho Tsy izany fa mba tia halala misimisy ny amin'izany vahiny lepa dia tonga ao aminareo izany Sady hoe miaraka mikatikati raha milay be mihitsy hono ry zareo Tena tsy misy fantatro ny amin'izany rery Fo afanetsaha io. Raha lena ny amin'izany ianao nahoana randohany aminay Natura Radio. Sika miara-mahita. Marina tokoa zany ry felana. Raha araka ny fioheniko mantsy dia hoe misy sipa milay be tonga any. Hafa ihany ho amin'ny matim-bavy. Fa ino mandalo no enjehina. Ka tsy aloha ve ry felana mba rehan-tovovavy avy any ivelany ireny no alainay Toy izay tsika samy mpianakavy no hifampakavady eto. Eny aleo tokoa no mahita an'izay Ambohitrata mantsy efa ataon'ny olona resaka eny ivelany iny. Ambohitrata mpifamototra mianakavy hono sika. Nrazantsika tany aloha tany no adaly Aiza ve dia fitiavaka rena tsy hifindra amin'ny hafa no ampivadiana ny mpianadahy? Dia ahoana tokoa moa zany ny aminareo tao hoe akambana toato io? Lovasonga nanaiky Ary nazako aza resy lahatra fa mahatonga fahasamponana eo amin'ny taranaka faramandimby ny fanaovana an'ity fomba lova tsy mifindry ity. Ka zahay zao efa mizaka ny vokany moko. Le maina tsy fitiny. Enanaiky ny anafoanana andrara zany ireo ray aman-dreny tonta. Toa hoe efa niresaka tamin'ny dadanareo mamanay dia najanona. Ary reto olobe mihazona ny fomban-drazana eto an-tanàna ve tsy so sarotiny hoe tsy voaja ny fomba? Ny amin'izay indray aloha dia izay fanarahany ihany Rehefa tsy manaiky ny famototra ve ny ankizy ianao inona eo ry zareo Marina tokoa aloha zany
Ary mandehana moramora rehetra ka zany tsy afaka e. Ka za io efa makeo tongako. Angeny ianao e. Io fiara tangoronan'ny ankizy io ve nitondra ny sany vahiny izany? Ie, raha mba zany manana toy io tonga dia tsy mijery ambany intsony aho. Izany ary moa mba toe-tsainareo ko hanana zavatra lafo vidy. Fa raha za kosa andray manana ohatran'io tonga dia ny mahantra sy ny olona manana fahasembanana toa antsereko voalohany. Mba nofinofin-dadalana antsika dary felana. Nangala tromby aza ve hanana fiara 4x4 tsika? Aza manao an'izany ianao rehetra. Ny anjarany hono tsy miolaka e. Io mipetraka makalokaloka eo ambody azy io misy tovavy. Ka anjara mpiara-mianatra amin'ny zokovavy io. Eny marina. Manjara nga izy io efa hitako ihany mantsy izy le mandalo kely aty ireny. Tonga dia adino ny aminy. Tsy fantatro eo akory ny fisinao eto an-tany. Nahoana kosa vao eo ve ianao ry felana no nilaza fa ny anjara tsy miolaka dia manakivy asahady Eto koa moa. Ary andao sika anatony eny e. Toa efa hitany avy lavitra sika izany. Fa bandy avetivety miaraka amin'ny felana ity e. Tao mijerijery aty ry zareo dia manantona. Fa ilay bandy koa aloha tsy ratsy Ny toe-panahy no asa raha manao ahoana. Manao ahoana kiry anjara? Salama tsara fa misaotra e. Nareo manao ahoana? Salama be koa zay ka. Izy ekino hery sanatra lany dadanay. Faly mahafantatra ny hery. Ny ahy kosa anjara ny anarako. Faly be koa mahafantatra ny anjara. Izany hoe efa hitako ihany ianao taloha fa tsy mbola niresaka toy izao tsika. Izany dia inona aloha vaovao aty aminareo e? Tsy misy aky sao afanetsa zao. Ary inona nataony anjara rereto? Faiza ny sasany? Mba makalokaloka eto aky Lovasoa ao an-dakozia ao. Aleo ao any an-trano anao raha izany ary nareo mijanona eo ihany mba mitafatafa sy mifankalala tsara. Ie, raha ny tiako aza zao dia mba hoentin'ny hery mandehandeha mijery tanànany mihitsy aloha. Izany hono ry hery eto izy mba hita amin'ny manodidina. Ndao fa tsy maninona Izay izany aky ry felana. Raha misy mitady dia lazao ry zareo hoe lasa nandehandeha any izy. Mazotoana reo kely mitsangatsangana e. Natura Radio. Tonga dia raikitra ny fiaraha-miasantsika izany tovolahy. Ho raisiko lisitra aloha ny anaran'ireo olona manana fahasembanana eto an-tanàna. Ka izay mihitsy rangiarandrimy mety mba afaka mandinika an'izay fanampiana omena azy ireo dia ilaina izay lisitra izay. Manahoana tompoko? Salama fa misaotra. Izy ry sely zanako vavy manana fahasembanana. Felana no anarany. Faly mahafantatra Izaho kosa ny tiavina namany Lovasoa zokinao any an-tanàn-dehibe. Faly mandray anao izay. Saingy miala tsiny aloha fa nanapa-dresaka teo. Tsisy tsinika. Mipetrapetra aloha mba miresadresaka. Marina tokoa izany. Eo aloha nareo fa hijery sakafontsika hoe efa mba vita ve?
dia ahoana felana inona vaovao sy maresaka? Tsy misy fa zao fary mahita anao zao. Ka nazaho koa aza faly sy taitra raha vao nahitanao niditra tampoka teo. Toy ny hoe nilatsahambaratra mihitsy ny foko. Aiza koa e. Marina izany ka. Tsy nampozy Kristovy vavikanto sy tena lafatra toy izao aty Ambohidrada. Tiavina koa mba be filaza. Fiana aloha ny atondianareo aty Ambohidrada e. Toa tonga tampotampoka. Raha ny tena marina dia nitinako ilay tonga amin'ny fitenena hoe tady tokoka sendra vato. Tsy azoko. Inona ny hevitra izany teninao izany ry Tiavina? Tsy izany ao fa nitady vady dia sendra ny tiako. Aza mampimery ry Tiavina. Marina izany. Za ve dia tianao? So mba le sokoko kosa e. Raha ny tany am-piandohana aloha dia izy tokoa ny nanaitra ny foko. Nefa mety efa impito-polo izy izay no nandany fitiavako raha ny saina. Saingy soa ihany fa tsy nahalala tsy tiana dia tonga taty dia izao tafahoana aminao izao. Ianao angamba ny anjara amin'ny foko ry felana. So mba maka fanahy ary ty tovolahy ty. Vao tsy ampioraray akory ve ny nahalala ny aty izany sahady. Sa ve tratra ny coup de foudre ny tovolahy ka vaky mirediredy. Eny e, tsy mahateny ianao satria tampoka loatra angamba fangatahako ny fitiavanao. Mandiny tsara aloha e. Zahay raha teo mbola 5 andro no aty. Zany ve? Tsara kosa izanyko. Tena misy fankahalalana tsara izany. Iny lova sofandro sakafo. Mioara amin'izay nareo hoe ty fa hisakafo sika e. Noana teto izay ny vahiny. Fangany vahiny ihany e. Na za koa azy efa tena refina. Ndao ry Tiavina hisakafo a. Ho avy ka. Ary anjara izay lasa izy. Mbola lasa niaraka amin'ny hery kosa hainay nandehandeha any izy. Maninona? Fa taiza koa mba mifankahalalana ireny? Vao aingana teo ary izy roa ny niona tao an-tokotany dia lasa ny fanjohy ihany. Hita mihitsy hoe molamola ilay kalanjara iny. Tsy andalovandehilahy mihitsy. Tena sahirana ty marina. Sakambiny ny anjara foana irany lalana. Zany raha tsy mangofongofotra mihitsy. Fa ero ato tsy miteniteny. Sa ve tsy tianao ilay sakambiniko? Ka mandinika andry zahatra ampovoan-drano ry a. Toa tsy misy mpanarata akory eo amboniny. Dia inona izany nahatonga azy eny? Mety natopatopa ny onjan-drano angamba izy io. Fa zao ry anjara. Hoe ahoana ry ery? Tahaka io zahatra io ny fiainam-pitiavako. Mitonantonana samirery tsy mba misy mpandray. Hany ka izay hitondrany ny onja sy ny rivotra azy. Zany a. Sahala izany tsika senako. Saingy asa raha ahiaraka satria efa tafahoana ny tisy ny manina. Anjara, inona ny hevitra izany teninao izany? Tsy haiko a. Ary andao amin'izay odika. Efa lany teto amorom-pary teto izay ny ora iray. Sady efa mitatao vovonana amin'ny masoandro. Anjara, andraso aloha. Try, toa fihinao valahako. Tiako ianao ry anjara. Iriko mba ho anjara ny foko mandrakizay. Fahitany filanana ety aminay matamana ve? Ie, matamana ka.
saingy ny olana kely dia tia ray aman-dreninao tsy mankasitraka ny vadintsika. Ny fitiavaka anao jerena felana tsika ange efa vita soratra sy mariazy e. Ka na zany azy e, tena tsy zakako ilay fanambanina ataon'ireo fianakavianao aty. Kialaketra-kina ny solona anarako nandritra n'izay iray volana nahavita ny raharahantsika izay. Aza kivony amin'izany akia. Hoetin'ny fikambananao any velany ianao atoato a? Mba ho tsaboana io tongotra ao io. Tena marina ve izany ry tiavana? Faniriako tokoa izany hamindra normalina toy ny olon-drehetra izany ry tiavana. Nefa so olona ny volam-peny amin'izany ianao. Ny andraikitra dia mitondra namakany an-dafy mba ho tsaboana fotsiny. Fa kay ve? Nefa na zany azy e, tena hitako sahirana loatra noho ny amiko ianao. Fa iza moa no tokony ho karakaraiko fa tsy mivadiko? Misaotra ary e, ao fa ho zakaiko aloha izay miseho eto. Ka ampy izay mifijaliana. Efa misy trano vy lavo nividiako izay ny Ambatobe. Dia hifindrentsika. Zany ve? Faly be a! Ka izay sambatra anao neny fa tsaka e. Izay fa miomany ianao. Fa ho aisitsika ry tiavana? Ka ho any amin'ilay trano vaovao e. Zany ve? Amin'ny andro atsontsika. Za koa aza tsy te hijanona maritra eto intsony. Leo an'ilay kianina lavaka. Zay. Dia afoinao noho ny amiko izany ny fianakavianao sy izao harembe izao. Sady ianao laha tokana. Ka ny avantiana ary felana tsy raha monina. Aleo ange ny mifanalavitra amin'ny famono koa toy izay mifanakaiky famono alika e. Marina be izany teninao izany. Ao fa hiomana vetivety ady hanainga isika. Tena meky ny ditranao anaka. Aiza ve dia vitanao nandratra ny hery zanatra lahiko io maraina io? Ka tsy mahay miaina tsinona ka. Manao gisala ho maketsa, izy mangalatra indray no avy vava. Mbola aiza no naovako an'iny e? Lovasoa, fa inona nangalary ny tany aminao ka mahatonga anao hilady taminy? Farabainina koa ve mody mitapy e? Tsy hitanao nga iny ankiziko nangalary n'iny? Ianao mihitsy anaka no tena efa mitapy. Adinonao ve fa vita ny fianakaviana fisehoana sy vodindry tamin'ny herivo reny? Nandritra mariazy ny tiavina sy felany zandrinao, ary sorabady atoato izy ireo. Tsy mirarahana izany ahy e. Asehoko amin'izy menakavy mahambotra dalana ambotrata. Ary tsy avelako ilay heriny raha tsy maty. Jereo aza moa izany toe-tsainao anaka. Efa te higadra amam-polo taona ny angamba fa aleo miaina. Tsy rarahako e. Niary efa izay dia izay. Tena sampona marina ianao ry Lovasoa. Rariny raha tsy afaka baka tamin'ilay fanadinana teo iny. Maninona? Zarabainina zambambambaniana sy latsalatsaina lavato a. Tsy misy dikany amiko akory milako anao mahikely salany tahoako fafy io. Fa ty zazy te ve lasa daly e? Sa efa marary saina? Zarangaza rangitina. Inona ty? Tena ny dakany le kiala tsy vaniteny takebako marina. Zany noho izy e. Tsy fantatrao anga fa nianatra hayadiny aty. Ka tandremo mivavavoaka manomboka eto a. Eny efa lehibe tokoa ianao anaka ka manoatra ray aman-dreny. Nefa tady teo fa tsy olona toy izao ianao raha tsy nisy izay. Tena marina rabaina dia izao a. Tsy semba n'izay raha tsy nivady-piavana nareo menakavy. Ka zakoranga vokany a. Eny ary ao fa ho zakaika. Izay tondrandro amin'ny fiainanao tsy maninona. Sao fa mbola misy zanako hendry ihany. Efa lasa n'olona iny rabaina. Za aloha izao no eto dia zakao ny ditrako azo.
Tena marary be ny lohako ry anjara. Voadaka an'ilay lovasoako vavy maneno iny. Kay. Lasa ny amingarandry ihany ve mama teo e? Ie, izy aza tezitra be lasany. Zao kosa ve ho rary ny rehery a? Ny vavanao vakiraha. Tsy napozika ady fampitolona ny antsaha ohatran'ireny nareo da. Soa azy izany fa mba nisy nanasaraka. Ka tena tsy azoko mihitsy angery anjara ny antony ilany ady amiko lavo zao e. Anka nahatezitra ilay taim-bavany dia ny fanao totombro izay. Dia izao ny vokany. Rapa ny tarehy, mangana sy mivonto ny tatamaso. Ka iza moa no nanapo hoe mahay miady be ohatran'ireny kala tsy vaniny iny e. Zana tokony herim-batako satria hoe lehilahy. Dray. Tandremo manomboko izao. Fa niaraka ny kiodrana tamiko iny tany midojô. Ary efa betsaka ny ankizy nataony mitondra faisana. Aleo mandevitra ka. Ary ianao koa nge izany mety tsy azo atao ninonninony e. Ka ianareo samy nianatra iady. Eny e. Samy tompon'izay raha komba ny resahana. Saingy tsy mbola naharesy ara izay lovasoa e. Ary efa hitako ny point vital n'iny. Tsara kosa izany ko. Mba misy mpiaro aho izany amin'ny sisa. Kay ny vadiko mahay karate. Ie, nefa aza dia mirerehany amin'izany rehery a. Ny mahery tsy moa dia ne hono tsy ela velona e. Fa vadika aloha ny resaka e. Mety aminao ve ilay sosikevitry ngarandry? Mety ka. Sady za efa manana diplôma baka. Ko inona moa izany fa tsika mivady izany no andraikitra ny sabatra raha fizarana an'ireo fanampiana ho an'ireo marefo sy ny sembany eto an-tanàna? Ho tonga amin'ny zoma zao mantsy ireo tompona andraikitra mpitantana ny fikambanana hitondra an'ireo fanampian'ireo? Fa mitsotsora aloha ianao ka. Za noho an'ilay fanadiovako ao ivelany eo dia ny mbola atoandro ny andro. Eny e. Dia izay nahatondiko aty ry ngarandria. Tena tsy rary n'ilay vonina ataon'ny lovasoa tamin'ny hery zanako lahy. Mararitra be izy ka izay mba eritreritrareo aminy. Ka tsy sidirako aneny amin'izany raha matoraivo e. Ny ahy iny efa ampitoana ka raha hitory azy nareo satroko azy. Dri, fa ngaza aza tsy tiana ny ianao ry ngarandria no vao maika mampirisika ny any amin'izany. Feno koa ny any kapokako e. Tsy afeniko anao raha matoraivo fa ty vao aingana teo izy namely tamin'ny daka mandrivorivo. Andriamanitro, fa efa azo ny doza ve kala ratsy iny e? Vehivavy no amon'ny ray nahitana masoandro. Vehivavy iny sankitoeda e. Ary ny tena lozaka ny zava-matomely kala tsy vanina. Zany a? Tena tsy naposika iova tapoka toy izany ny toetra ny lovasoa, fa dia nisy inona loatra re tao e. Tsy haiko tsony e. Mety foadona-pitiavana angamba. Foadona-pitiavana ahoana ry ngarandria? Fa iza ny lehilahy namitaka azy? Fangatsy lozy e. Vehivavy sampona ny ahy iny. Tena hoe sampona loza tany. Tsy tia lehilahy fa vehivavy. Tsy azoko. Tsy tia lehilahy fa vehivavy ahoana? Zany marina raha matoraivo a. Aleo fa azo afaka tsara aminao fandehan tantara. So fa efa lasa nireny ihany lovasoa. Ka tantara ho ainga na ry ngarandria fa liana be te iainy ny sofiko a. Dia izay ny zava-misy amin'izy roa vavy ireo.
Mariko kosa nefa fa tsy anjara ny diso. Ilovasoa zanako mihitsy nefa misy fahasamponana ra-tsaina angamba. Mahampalahelo tokoa Lovasoa raha izany. Mety misy fahasembanana tsy hita maso ety ivelany mahazo azy. Asa raha mba ho azo tsabonana tsy? Fa oka ho any zany resaka zany ramatoa Raivo. Miangavy anao aza tenenina amin'ny hery zany. Efa tany aloha tany mantsy zany n'izy. Eny aza manany amin'izany ianao ringarandria. Ary aleo anainga fa zay ihany ny atondiko taty. Ndao ramatoa Raivo. Za eo aloha hitady vaolana ny amin'ny Lovasoa. Ndao atao mifanomboka azy tanana toy ireny. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany vaolana ringarandria. Ao fa hiteny azy ihany raha mifanenamika any izy. Mety zany ramatoa Raivo. Za inge mitandrema ihany. Olona tsy dia ampisaina mantsy iny. Eny zay fa veloma ringarandria. Mbatra-piano. So fa hitako indrery Lovasoa. Ndry mihitsy zao ny tena nalehako tany aminareo teo. Aza mifandrebireby e. Mba hiteo amin'ny lalako teo sao domiko eo Lovasoa, neny toandriany ahy. Mba asio fanajana ihany. Tsy manajanao zany raha matotia. Teneny tsara iny zanaka ho iny fa mbola ho avy aminy ny tsy mety, tsy maintsy matoko iny. Ory Lovasoa, fitiavam-behivavy veno amin'ny ondriany ery. So tsy mety, dinio ihany ny zavatra tao. Tsy misy diniana tsony zany e. Kay moa efa fantatrao ny aminay sy anjara. Ka eto dia miteny aminao ramatoa Raivo asay vao mipetraka tsara ny zanaka ao laso ao korontaniko ambony ambany eo nareo menakavy. Fona kely Lovasoa, aza manao an'izany fa hiezaka andamina an'izao olona an'izao zany dia aza atao ela fa sao dia efa lasa korazana ny zanakareo vao tonga saina. Atao viaingana izay hisarahany reny. Tsy haiko izay fikanao any fa izay fotsiny ny any ilaiko azonao ve zany e? Eny kia, fa mba miangavy mitalao ary Lovasoa. Aza kitikitihana ny zanako. Taterao aloha izay fanarahana fa miankina amin'izay ihany io. Zay fa aleo samy baraka e. Lasa. Dia inona izany no hevitra? Raha ny fahitako ilay resaka Lovasoa teo iny dia mety ho sahany tokoa ny mamona ny hery. Ka anjarako sisa ny mandinika ny tokony ho atao. Aleo mody dia any an-dalana hita eo ny hevitra. Iny eny mamaniero fa tonga. Mety ho tany amin'iray ny Lovasoa ihany ary mare izy le tezitra be teo e. Tsy toa mivandravandra be hangy izy zany. Sady miterik'io be mihitsy. Azafady kely hoe ry anjara mba saivimako amin'ny efitranonay mivady hery zao dia zao. Kay tonga mama. Hery ene matory eo an-trano ao e. Zaho mama fa tokotany eto. Mba manadiodio e. Fa hono nahoana ny fitandry sady ny zanako. Ka indre efa nanana sakaiza tiana tany hoany. Andrery mama. Tsy mbola niaraka tamina lehilahy akoatra ny hery zany Ary raha nisy azy zany dia tsy nanaiky ny alainy ho vady sady tsy nanahirana anareo fianakaviana nangataka tany aminay. Aza mandaingy efa nisy sarin-dany fakatỳ tamin-dry ary tsy izany fa Lovasoa. Mama, efa tsy niaraka tsony zahay vantany voany fakatỳ tamin'ny hery zanakao ary efa nanenenako ny vitanay. Ka Lovasoa mbola sary-piaro amin-dry. Zany no antony namonoana ny hery. Sa velaingy izany teniko izany. Marina tsy azo lavony izany ka.
Sanginina ary ny tokony hataoko ozy mamy. Ny zanaka no tena tiako. Za koa mba te hanana taranaka. Ka tokony tsotra ny marina tamin'ny hery ihany ry mialohan'ny rahanareo e. Azo zao izay fihetsika hery rehefa mandre an'izany. O karary mama fa zany ho ilaza sy hanazava amin'ny herin'ny zava-nisy tamin'izany a. Ka andao ary aloha mandrosoa ato trano fa tsy maintsy eo anatrehako ny ilazandry ny marina. Ery a, mifoaza teo ianao fa misy resaka ho ataony anjara aminao. Miala tsiny ry hery manapaka ny torimasonao a. Tsy maninona ka. No lelohako marary dia natory atandro mihitsy aho aloha. Dia nanao ahoana tokoa izay ny lohanao ry hery? Efa azoazo ka. Le molotro mivontsy isa no mbola iantoko marary. Ka zao hery a, tsy tonga ho azy zao famonoa ny lovasoanao zao. Misy tena antony lehibe tokoa. Ary io anjara hitantara sy hanazava ny tena zava-misy marina. Tsy azoko. Fa misy inona ry anjara? Ianao ty toa miondrokondroka fotsiny. Tsy izany ry hery fa nisy zavatra nafeniko anao a. Le izy mantsy sarotra azavaina ihany. Saingy ezaka hanazava ny tena antony. Aza be safary ry anjara. Tsoro fotsiny ny resaka mba andinihana izay tokony atao. Eny ary. Ny eloka hibaboana hono modirarina. Ka engany amela ny atsoko ianao ry hery. Tonga dia fantany ny resaka ry anjara. Ianao tiako foana ninona lazainao eo. Efa anjarako ianao ka tsy omeko ho an'ny afa-tsony. Aza be filiry ny rakizy a. Tsotsoro ny resaka rehefa mandeha ny fotoana. Ienitra mama. Samy ary miaina nareo mianaka fa hanazava ny fizotrany a. Dia izay ry hery ny zava-nisy taminay sy lovasoa ka nahatonga azy nanakorotana amin'ny fiainantsika ohatr'izao a. Zavatra azo alamina izany e. I lovasoa ny tokony hampitony Natura Radio tsy hankahalany ahy. Ie, toa tsy nampihetsi-bolo maso anao akory anie izany fahavetavetana vitan'izy roa vavy izany ry hery. Ka tsy hitako izay asaro-piaro amin'izany e. Ary talohan'ny fiarahana sy anjara. Izay izany ry anjara. Mila mandalo any amin'ny lovasoa ndry anio hariva. Ka alaminy tsara ny sainy sy ny fony fa efa nilaza ny hamono ho faty ny hery mantsy izy raha tsy misaraka nareo. Andriamanitra. Dia ho vita lovasoa ve ny fofony aiko? Aza manany amin'izany nareo mianaka e. Ho any arak'izay tenin'ny mamy izay. Hiezaka hampitony ny adalany e. Manahoana dadan'ny lovasoa? Ary inona mahavarinanao eto ambody hazo eto amin'ity andro efa hariva e? Salama tsara fa misaotra anaka. Mba makamaka saina eto ry anjara. Ono a? Ie? Efa voarainao ve le zosikevitra narosiko? Mahakasika le fizarana fanampiana ho andry sembany eto an-tanàna e. Efa milamina be ny amin'iny ringarandria.
Fa aiza aloha Lovasoa e. Mila miaona amina mantsy zao dia izao. Ao an-trano ao izy. Tonga dia mandrosoa aho. Aleo aloha ho any avy hatrany fa mbola maika hamonjy vodiana koa ioko. Fa misy inona an'izay ary tany amin'ny rabeza menakavy. Aiko tsy natamba vatany le ramatoa Raiviny izay. Toa avy be mantsy ny fahitako any anjara. Aza hita ka hiady famono reo. Aleo aloha enoko izay resaka ifanaovana eo. Andriamanitro, aza hitako ka mony tena tokoa ty zanako marary sainy te. Inona reny tokony ataoko mba hanakanako fikasàn-dratsy ny Lovasoa e. Mino amantsy vao sahan tokoa zany. Ny adalan'ny afo ny mihezana fa ny antena tafindamaka. Tsy avelako nanao foana toy izany ny zanako. Efa enonareo ve voavoaraka izy? Mama zao no nandeha maraina tany. Izay zao mbola eto am-pandriana zao. Natura Radio. Fa misy inona e? Toa taitaitra be mama. Fa aiza aloha ianjara e. Lasa ny WC izy. Dia mipetraha mama dia tatarao tsara ny zava-misy e. Ka maty namony tena alina ny eo ny Lovasoa zanaka Randry e. Efa lasa nakany daholo ny olona. Zay ary nefa nahiko. Tokony natory-tany ihany anjara alina mba tsy hanatanterahany fikasany ratsiny. Fa ahoana ry ery a? Fa nga efa fantatrareo zao zava-mitrango zao. Ianary mama, le anjara nakany amin'ny Momaly Ariva iny no nahalalako an'izany. Zahay koa tsy te resaka betsaka le tsika ny sakafo hariva. Dada tsy tiako andrehan'ireny olan'ireny mihitsy. Dri, fa misy inona e? Maty Lovasoa, nitanterahany tokoa ny fikasany ratsiny. Ary toa tsy mahataitra anao akory ny nahafatesan'le namanao. Eny tokoa, andao sika aloha mba hamangy angarandry. Tena lasa mahasositra ny fihetsika eo ry anjara. Nahoana ny dia manamaivana n'izao zava-misy izao ianao. Tsarovo nefa fa azonao ny sakana n'izao zava-miseho izao. Fa izy nikasa ny fofony ainao isan'andro koa ve ho azoko ny sakanana? Ka izay iray ianareo ny maty. Na izy na ianao vady malala tsy foko. Marina be ny indriry anjara. Tena vehivavy manan-tsainy ry. Ny azy iny efa anjara ratsy. Miomana dia andao andesika. Zao ry izy mianaka. Aleo hijanona eto fa tsy ho any a. Ndro ampiombo ny alahelo ngarandriny fahitany a. Ka manasahady zany ny mpanao ratsy e. Nefa izahay dia milaza aminao fa hitsako ny enina mandrakariva ianao satria namono olona. Zavatra azonao ny sakanana tsara mihitsy zany. Dia inona moa zany ny tianao ataoko ry ery a? Itony tena any amin'ny polisy zandary. Fanapahan-keviny ene iny. Tsy hitako izay fahadisokony amin'izany. Tsy haiko e. Fa rehefa nandinika dia tsy hanambady anao ndray. Tsy mety amiko ny toe-tsainao. Ery a, hitarinao be ane zany resaka izany e. Fa nga tsy tsapanao ny fitiavany anjaranao hatr'izay. So aneniny. Hevitra tapaka ny ary mama. Alefa somody any amin'izay ny aviany ihany io fa tsy misy ilako azy. Hanitra ery. So mba tsy rano izao ataonao asa hoe. Nefa tsy maninona. Veloma ianao fa lasa. Tsy ahita atsony koa ianao e. Ay, Ianjara miverena aloha e. Zay ny ianao. Lasa ianao enjeo iny fa raha misy mahazo an'iny ane ka gadrain'ny fianakaviany iny ianao e. Tena mariny.
Andriamanitro, tory mitsingevana vondrano ry anjara. Very malalako. Aleo vonjeko avotany eny aingana sao mba ho avitra ihany ny ainy. Natura Radio. Fahalozina koa ary izany mitrangany Ambohitrady izany. Matina nato tena tamin'ny tady alina hono Lovasoa. Dia ny maraina indray hita faty teo amin'ilay fariby eo andrefa-tany any Anjara. Ary tsy izany ihany fa lasa dalana izany zava-dozany seho tampoka izany hery fofombadiny Anjara. Esy azo felana raha mandriana izany. Fa ny fianakaviany Anjara koa izao ny tena olana. Tsy maintsy ampiandrenezina izao vaovao ratsy izao izy ireo. So fa misy numéro azo itsoina azy atao anaty findaiko. Ny amin'ny felany indray azavaina pitoniana tsara aminy zava-misy. Aleo vonjeko amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny ao izy dia hanainga avy hatrany izay. Rapito zomako ny fikambanana no anatitra fanampiana ho an'ireo manana fahasembanana Ambohitrady. Tsy maintsy halamina avokoa izany zavatra izany. Andriamanitra, tsy fa tena hoana loatra. Maika menona felana. Izay no anjarany. Tsaroa fa mbola ho faty volontsika raiky izao. Manirizaka malala. Dia maninona koa ianjara no hita fa tena mpifondrano ny maraina. Ery kosa any lasa tala. Fa dia inona loatra sao loza miseho ao Ambohitrady ao sao e. Talana vesa fitatratsy ny azy telo mena ta. Tsy haiko ry felana. Fa miakanjo ianao dia andao hanainga ao any Ambohitrady sika. Ny mahazo andrainao sy fianakaviana rehetra izao no mahazo antsika koa ry felana. Kosa mi mahery. Zay dia io mantsika. Misaotra azy vady malala koa. Raha ny fanariako dia hoentintsika hiara-mipetraka amintsika ty koa dada. Tena tanàna tsy mahate-honina ilay tanàna n'Ambohitrady. Toy ny adala tsy malala izay tokony ataony ankabeazan-dreom-ponao aminy. Na fitondran-tena, na fisainana, na fomba. Rariny ihany raha raikitry ny olona hoe Ambohitradala. Ambohitradala. Tantara no soratany Matetroa Rasoloavana Tojo no totosaintsika fiononana. Sofaniry, Ponina, Louise Ravelso, Sylvia Randrinatoandro, Christophe Rabiarmanana, Somaminirina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamiasina.